L'actu du jour. Manakory aby sika fa maharitra aby ragnandria live spécial atrehantsika nyity takariva ity efa nomenanareo moa ny lohateny zay iarahantsika am'izao takariva izao dia le hoe tsy misy raha tsy misy apaisement tsy misy refondation. Ny teny français izy hoe il y a pas de refondation sans l'apaisement. Io no sosokevitra sy firekevitra voizinay indray mbola averinay indray fa izahay en tant que mouvement politique dia mitondra ihany koa non seulement constat fa mitondra koa sosokevitra am'fahana midébloquer ny situation anankiray zay hita fa misy blocage. Izay nitondrana ny lohateny androany ity. Tsy misy refondation vanina raha tsy misy apaisement. Ny situation politique eto Madagasikara dia mivoatra tsy hoe andro aman'alina fotsiny ihany fa tena isan'ora miazakazaka ny toetra rà. Indrindrandrindra tao ao ny firenetsika azo lazaina hoe ao anatina impasse tanteraka am'izao fotoana izao. Ao anatin'ny impasse satria hitatsika angamba ny zavatra misy mitikodiny zao mivoaka any hoe isindray ny inona moa zay karazana fampiofoanana ny amin'ny resaka concertation nationale any amin'ny district sy any amin'ny faritra samihafa. Ny gouvernemanta izay misy am'izao fotoana izao dia manome endrika hoe miodina tsara ny zavatra rehetra, kofokofoka sy mihetsiketsika ny ministra. Misy moa ny milaza hoe efa miala any ny remaniement ary tena tsy hoe misy milaza fa tena zay mihitsy ary tsy remaniement fotsiny fa araka ny tenitsika farany teo tsy remaniement misy eo fa gouvernement de transition. Donc les places sont chères ozany vazaha, vidina lafo ny toerana, tsy maintsy mikiara-mamafy sy miady mafy zany izay te mety anatena mbola voatazona ao anatin'ny ekipa gouvernementale dia manao gesticulation daholy fa limité ihany le izy. Na izany na tsy zany dia hita sesilany etsy sy eroa ny crise politique izay mety hoe tsisy hoe rotaka na filaharana tsy zay fa le crise politique maniry ohatry ny anana etsy sy eroa nezahana nafenina ihany izy io kanefany voarakaraky ny anafenana azy. Misy ohatran'ny karazana tamin'izay mbola tany faritry vakinakaratreny misy paoma anankiray zay tsy tadidiko ny anaran'izy double red ny anaran'ny filazana tany tambanivohitra azy tany aminay tany. Io paoma io nafenina ao any anaty any ambany farafarina ao anaty gony dia fantatry raha vao miditra ao amin'ny efitrano anao misy paoma ato manentoento be mihitsy izy. De ohatr'izay koa ty zavatra ty arakaraky ny anafenana le crise politique de vao maika miariary le izy ho an'ny olona mahiratra. Tsy haintsony zany manafina an'le izy ilay atao hoe fisaraham-bazana na ao anaty eny koa na ny fisaraham-bazana samy mpanohitra. Zay le fiazaka zany toe-javatra misy zany. Akoatran'izay manampitrotraka eo koa ny karazana pression maro samihafa toy ny pression ataon'ny communauté internationale
izay tamin'ny voalohany mody ny lazaina hoe atsika tsy baiko ny olona zany, tsy ny olona no mibaiko atsika fa tsika souverain, fa zay le langage public zay amidy amintsika vahoaka mba aseho hoe mijoro kanefa ny any ambadiky ny rideau de fantatrareo foana ny fitsipidanao fa ce qui paye domine. Manomboka misy force politique tohatra ny fanatokatona any ambadibadiky any lasa ny créer mouvance contre nature zany rehetrarehetra zany tsy mebiseby ny Gen Z miantso conclave io alohan'ny anomboako eto de hitako ny antsony zareo hoe mila misoratra anarana ny Gen Z anao conclave ahitatsika le situation zany dikan'izay zany ao anatina crise azo lazany hoe politika asika zao anefa ny fotoana de tsy azotsika tazomina tsy hetsika ny fotoana mandroso foana ny mivoatra foana efa akaiky ty ny 25 septembre efa voizina foana izy ty le hoe fankalazana ny faheritaonan'ny refondation le régime plutôt refondation mbola tsy misy fa lay régime lazaina fa refondation fa izao ny zavatra tsara ho fatatsika tamin'ny voalohany efa nytenenty hoe izy io ne hoa ka fond tsy ho azonareo exploitena foana le 25 septembre satria tamin'ny mbola mamay be ny toedra raha de iny foana no lalaovina atao anatin'ny émotion ny olona fa plus miha manalavitra io 25 septembre tamin'ny taona lavitra io taona lasa io plus misy facteur vaovao mipotra eny atenatenany eny dia mievolue ny zavatra rehetrarehetra ny tantara koa tsy azotsika fatorana any amin'ny lasa ozy izy ny mpahay tantara fa ny tantara tompoko dia mbola mitoy ary zay ny zavatra anankiray tiako tsindrina l'histoire est toujours en train d'être écrite l'histoire n'est pas encore terminée mbola tsy tapitra ny tantara ary zay ny anisan'ny mahatonga ana passionné amin'ny resaka histoire satria ny histoire dia za zao miteny eto de ny zavatra vita voateniko vo même pas 2 secondes de fa ça fait partie de l'histoire donc ny histoire zany mandeha foana manoratra tantara tsika ny évoluer foana zany anaty tantara no zany mila mandroso fa tsy bloqué any amin'ny 25 septembre ary misy atoko politika anankiray zay ao matanjaka io antoko politika io mbola bloqué tany amin'ny 2002 izy ohatra benibe ny olo loatra zany misy bloqué tany amin'ny 2009 misy bloqué taty amin'ny 25 septembre zany hoe izay foana zany problème ny politicien gasy ohatrany hoe hitanareo ohatran'le mametraka ohatranao raha mahandro nisy nampianatra ty enao zany zao mahandro mofo gasy na mokary na menakely de tianao voatahiry le cuisson izy iny ohatrany amin'iny fotoana na masaka iny de vo masaka l'izy de atao anaty congélateur de am'izay zany tazoninao iny de ohatr'zay fahitako an'izy hoe re événement marqué fotoana tahaka an'ireny eritreretitsika ho congélateur fa à un moment donné tsy maintsy ho décongélé iny io ary rehefa décongélénao ny zavatra de tsy azo ao na lalanan'ny chaîne du foie tsy azonao congélena intsony ny zavatra efa décongélé fa raha averinao congélé ny zavatra efa décongélé dia mamparary de hoariko am'izay koa le situation hoe le zavatra nitranga oui de nezahatsika ny congélena ny tehirizina atao foana le sentiment émotion ny olona oui fa io tsy maharitra io tsy maltezy io fa avec le temps dia tsy maintsy mi se décongelé noho izany raha mbola manana tentative hiverinany foana ianao fa tsy mandroso de misy blocage le firenena ary lasa mankarary tahaka an'le sakafo rehefa décongelé no averinao congélena dia miteraka aretina intoxication alimentaire avy hatrany inona ny tiako atongavana na tiatsika na tsy tiako eto zany tsisy tsony hoe zao ny tiako rehefa am'resaka firenena quand il s'agit de l'intérêt de la nation de tsy zay tiako intsony no mitondra fa ny intérêt général ny firenena izay zavatra zay no zavatra mila atao ao an-tsaina mandrakariva il y a le temps misy ny fotoana ny atao hoe tolona manaiky
fa tsy ho tolona foana ny fiainana, dans le sens hoe toujours dans un esprit de destruction. Fa après ny tolona dia manao iny tsika, manao restauration. Tsika zany tokony miditra amin'ilay phase am'izay zao hoe phase de restauration. Mbola tsy any am'ireo fondation tsika. Reo fondation zany karazana io le terre promise, io zany le tany kanana ampanantenanatsika. Mbola tsy ao tsika. Fa mbola eo amin'ilay phase transitoire dia ahoana am'izay ny restaurena an'le zavatra noravana. Satria tsy maintsy nandrava tsika aloha, zay vao mirestaurer. Iny restauration iny koa tsy vitavitany am'izao fotsiny. Izay ny antony mahatonga am'teny hoe mila io phase de transition io amiko no atao hoe période d'apaisement. Tsy hoe période de pardon, d'oubli ny am' zavatra vita. Non, apaisement. Samy hafa zany. Tsy ao anatin'le mot hoe oubli, hoe misy pardon de tony tsy misy. Non, 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 justement, le zava-nisy mihitsy no mila restaurena. Dia izay phase zay no resahako eto zao. Ka na tiana na tsy tiana hoa ny firenetsika am'izao fotoana zao dia fragmenté ho zany teny vahiny, zany hoe mizarazara tsika. Na au nivon'ny majorité refondation, ataoko le régime zany, de samy mahafantatra tsika fa misy lohany be dia be ao am'le majorité fragmenté ao anatiny ao. Hitatsika hoe pro-anti sy ny sisa tsy resahako tsony. Dia toy izany koa misy courant anankiray zay milaza azy hoe militant amin'ny tolona. Ao anatin'izany Gen Z sy ny C2 sisa de fragmenté koa ny militant, satria ireo tsy mety s'associer amin'ny politicien. Zay tsy miaraka am'ireo politicien reo. Misy moa manao jeu de mots mihitsy ary hoe politique sy tonoko ny toeny. De nary zareo militant tsy bloc tsony ohatra ny tamin'ny 25 septembre. Zay mahatonga am'teny hoe erreur fatale raha mbola miseko focaliser tany amin'ny 25 septembre taona lasa, satria tam'izany ny contexte tsy ohatr'izao tsony. Tam'izany de hoe tous unis contre tel régime. Fa am'izao am'izay na ianareo militant aza dia fragmenté. Tsy hitapireneny zany. Ny régime fragmenté, militant fragmenté, ny politicien moa efa tsy lazaina tsony, efa hatram'izay nefa on connaît la chanson zany vazaha. Donc izay zany tsika zao ao anatina période d'instabilité totale, satria taloha misy bloc anankiroa, zao tsy hay tsony bloc firy. Iza no miaraka amin'iza, iza aiza no ametrahana an-tongotra le situation misy eo anivon'ny firenetsika am'izany fotoana zao. Ka eto moa zaho sady pasteur raha teo de mitondra ny analysiko hoe il y a un temps pour tout zany vazaha. O zay zany soratra masina plutôt. Misy fotoana ny zavatra rehetra. Ny soratra masina de miteny misy fotoana hifaliana de misy fotoana hitomanina. Lalam-piainana zany. Fa tsy hitomany foana tsika. Tsy ao amin'ny lamentation foana isempo foana, fa mba misy koa fotoana hifaliana. De tsy hifaly foana koa fa misy fotoana koa hitomanina. Donc zany raha isika bloqué foana, averiko foana mbola congelé am'le 25 septembre tamin'ny taona lasa, dia manimba firenena zany. Hoe iny foana no inorisiavanareo ny olona. Misy zany amiko natao les temps de blessure, ny fotoanan'ny firatra. Samy naratra daholo tsika rehetrarehetra reo, niza. Samy fandratra, samy famely, de bonne guerre zany, sisy olana. Fa rehefa vita les temps de blessure, de misy am'izay le fotoanany fitsabonany ratra. Tsy mbola sitrany, fa eo am'izay le temps, ao na filazantsika zay, soigner les plaies zany vazaha, zany hoe fitsabona ny fery. Asina mercurochrome, asina alcool, manao pansement. Marary zany manao pansement zany tsika malala tsara fa ho an'izay avy nididina na olana ratra na tapaka ka makany amin'ny dokotera isan-kerinandro manao pansement, mikaikaika mihitsy. Tsy azonao sous-estimena par rapport an'ilay fotoana nisy le ratra. Donc zany zay le période de soins. Dia vita zay phase zay de miditra amin'ny phase na hoe convalescence. Tsy
tena salama tsy mbola tsy azo lazana hoe salama tsy azo lazana ko hoe marary fa mbola en convalescence zany hoe raha vao manao effort betsaka de miverina marary indray nefa koa tsy azo kenakenaina fa mila ampianarina ohatra reny lavodidina de hoe tsangana ianao mianatra mamindra migidigidy mihitsy anao manao grimasy manao tare ratsy hoe mbola marary tsy maintsy nitsangana ianao za dokotera de vita zay temps de convalescence de miditra amile temps de revalidation hoe anao zany efa zatra nandeha tongotra hatram'izay de ampianarina mamindra ndray olo dehibe anao ampianarina manao tata ao arosony tongotra ilany de arosony reny tongotra ilany marary koa iny temps de revalidation hitanareo zany fa période samihafa samy marary fa tsy mitovy de tiako zany ho fatatsika aiza ho aiza anatin'io période io tsika de zay vao restauration zay zany vo averina amy laoniny zavatra donc c'est pas du jour au lendemain zany isika reo tsika rehetra tsisy akanavaka na nyvoaka malagasy na mpanao politika anizaniza samy acteur ateto daholo dia nifandramatra karaha mbola mifandramatra mifamono mihitsy alany sasany en se bat miady fa na tiako na tsy tiako na tianao na tsy tianao na makaloloy azy le olo ane divanao na ne le divako na tiatsika na tsy tiatsika tsy ho temps de blessure foana ny fotoana fa ao am temps de soin temps de convalescence temps de revalidation ary tsy maintsy miroso amy temps de restauration sinon condamnetsika ty firenena ty ahoana ny amadiana an'izay sary any ohatra zay amy réalité politika na tiako iaho de tsy maintsy hiafaro ambony latabatra boribory ty resaky ty na ny guerre mondiale lafara zay na tsy ravinara dia un jour on doit se retrouver autour d'une table fa inona no atao eo manodidina ny latabatra eo am'izay tsika on n'est pas naïf ni crétin fa misy enjeu am'izay la izy hiakatra an-databatra boribory quel genre de table ary no ho aroso ary rencontre toinona no tokony hisy nanay zany de efa tsy mpinay mialoha zay zavatra zay mahatonga ane zay tsy mifocaly zay tsy figé ary am'le passé foana fa mizotra de eto zany dia miantso ny sens de pragmatisme atsika ary miantso ny sens de réalisme atsika mila réaliste sy pragmatique atsika de io le lazaiko anatin'ilay lohateny eto hoe tsy hisy mihitsy ny refondation raha tsy misy apaisement io zany le convalescence tsy mbola sitrana ny firenetsika tsy mbola mijoro misy matsika aiza ihany mbola tsy aza mamitaka ny vahoakytsika hoe efa ao anatin'ny fanavaozantsika tsy mbola ao anatintsika ny fanavaozana diary amy 5e république any vao hipetraka io fa tsy zao mihitsy karazana eschatologie io zany karazana promesse karazana feuille de route tanjona aboutissement le izy fa ao anatin'ny tsika zany aloha tsika tsy famitaka na handainga vahoaka fa ao anatin'le phase de convalescence tsika zay mbola somary sarosarotra izay ilaina le apaisement ary zay no zavatra isariana saitsika mpanaraka ny pejy ary voaka amy malagasy kanefa raha miteny hoe apaisement raha miteny hoe latabatra boribory table ronde raha resaky hoe fiaonana efa ndresahako tamin'ny olo ty accord politique efa mandeha any ambadika any za zany mba te hoe aloha mba ianarana ihany ro zoky sasany teo alohatsika marina fa tsy misy masy miteny hoe aza mampitahany Madagasikara amy firenena hafa non amina recherche historique dia tsy maintsy maka référence amin'ny hafa ianao les références tsy hoe anao copie-coller les références tsy hoe akatahaka fa à partir an'iny ianao a inona ny zavatra tsoahana azonao hizorana ho anao ndray de andao tsika aka référence ka extrême ahitana le hoe inona le apaisement tiany herviel sy ny fanorenana miabo voiziny dia raisitsika ny kandro Rwanda tsy incomparable hoa tonga de ahitsiko satria mety isy anivaka ndray
incomparable ny tranga nisy tany Rwanda teto amitsika tsisy guerre civile, teto amitsika tsisy bon nisy ny faty olona fa tsy tonga am'izay fa fananiko maka le cas extrême mba ahitatsika hoe ry zareo aza tonga tamina génocide afaka ny roso tamin'ny apaisement isika nahoana no tsy afaka de fatatsika tsara ho an'izay mariny tsy mila mianatra tantara firy akory fa mijereva internet de hitanareo ina ny zavatranga tany Rwanda le génocide natsiravina entre ny Hutu sy ny Tutsi fatiny olona mikara raha fa ny tiako atongavana de zao hoe ilay fahabibina nisy tamin'ny andron'ny Rwanda tsy azo veroka izy za mbola nanana kristiana atao amiko Rwandais 30 ans après sasany 20 ans après zay vao afaka nanao deuil ka manao culte d'action de grâce ny sasany zay zaho juste pasteur vao afaka namadika ny pejy izay natonga nanao an'le sary hitanareo le hoe tournons la page fa io misy processus io fa tsy tereko masaka ohatra voalobojaza misy processus ty tsy resaka moral fa tena resaka pratico-pratique ny génocide tam'izay fotoana zay dia fatatsika tsara ny fifamonona matsiravina tany Rwanda fa rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy namadiana ny pejy namadian'ny Rwandais ny pejy dia ny roso zareo tamin'ny atao hoe nany zareo ny terme nampiasainy réconciliation tsika moa tsy ao anatin'izany satria tsika tsisy ola niady teto hoe vao samy malagasy marina nisy ihany fifanandronana fifanandrinana fa na zareo zay fa nana ny terme ampiasaiko tandrifo koa de apaisement satria misy tempête teto fa na zareo réconciliation obligatoire les réconciliations fa tsy hoe option satria nahoana ny obligatoire tsy possible ho tafarina mihitsy Rwanda raha mbola ny lalao an'le fery hoe nareo Tutsi nanao zao anay nareo Hutu nanao zay de imagine nge hoe zay foana ny teo dia miakatra indray aloha ny pro Tutsi de mamono ny pro Hutu de miakatra indray aloha ny pro Hutu de mamono ny pro Tutsi tsy io jereo nge Rwanda anisan'ny tany madio sy mandroso indrindra ty Afrika peu importe les régimes ao za tsy miditra amin'ny qualité de gouvernance ny Paul Kagame fa nazanona zany manaiky zao tontolo zao hoe miavaka zany Rwanda zany raha ty Afrika akoatra ny Afrique du Sud tsy resava nisy zany rangaha atao hoe Paul Kagame zany izay izy saky nanao an'le sale boulot tsisy olona imagine anareo ge mitsiritra ny toeran-doly am'izao fotoana zao ny opposition ka efa milamina ny tanàna ka fa tsy nisy olona sahy handray an'iny fanapaky iny andraikitra iny raha amin'ny placen'ny Paul Kagame hoe ao anatin'ny romoromo sy rombo total no nitsangana Paul Kagame ka dia niimposeny tao anatina dictature il faut dire les choses nimposeny tao anaty dictature ny réconciliation du Rwanda ohatra paradoxal zany zavatra teneniko zany kanefa tantara no lazaiko tsy maintsy imposena ho zisy Paul Kagame ny réconciliation satria bloqué amin'ny émotion tany amin'ny passé ny Rwandais bloqué le hoe kandadatoanay ny vonondro zalahy tery an-tanàna je reportage an'izany aty aorina misy olona hoe zanaky le olona atao amin'ny Tutsi namono Hutu no lasa manambady tsy possible nisy mihitsy zany hoe fifanambadin'ny Hutu sy Tutsi zany raha tsy nisy an'io réconciliation forcée tsy ndriko tsara zay zavatra hoe forcé nataon'ny Paul Kagame nanompa azy hoe ianao ve tsy mahalala ny maty ianao ve zao fa am'izao fotoana zao misaotra azy daholo ny akabeazan'ny olona voalohany ny décision raisinao tsy afalin'ny olona fa olona manana vision hoe raha tsy terena se réconcilier ny Rwandais dia mbola hitoy ny faty olona eto zay le izy zay nanazy tsika tsy hitovy aminazy hoe ary soran'Andriamanitra raha tsy tonga am'izany tsika maniry tsy ho tonga am'izany misy tsika fa natsika raha raisiko hoe zay zany na zareo raha zany zany natsika le apaisement ho ahy koa zany ho anay atao fanorenana miabo mila atao forcine ny apaisement samy teny an'izany zay voalohany teny an'izany eto zao eto amin'ny tambanjotra sy eto amin'ny firenena
il faut forcer l'apaisement satria gadra any amin'ny passé foany tsika raha vo zay dia hanao tour de rôle ifamaly faty eto tsika de natao hoe justice amitsika malagasy de hoe torolandray zao zay ny justice amitsika gasy fa apaisement za tsy miteny hoe pardon apaisement aza mampiteny any zavatra tsy lazaiko de ho azavay koa ny hevitro io apaisement io a tsy azo idovirana io raha te ho tonga any amin'ny refondation tsika za zao de resy lahatra am'ilay hoe mila avaozana ny firenena nanay indray ara-mo sy hoe manao dokam-barotra fa nanay amin'ny fanorenana miabo nanay zany mila madagasikara vaovao mihitsy no foronina nanay zany mila foronina mihitsy le madagasikara mila ateraka indray dans le sens rahatsoratra masana fa il faut naître une autre nation bon nany régime de refondation fa nanay hoe mila firenena vaovao misy tsika mais bon tsy maninona avela koa aloha nana fa raha mila refondation tsika dia passage obligatoire ny apaisement tsy option fa obligation satria raha mbola hijanona ao anatin'ny atao hoe fangidina fery foany tsika de tsy ho tafatsanga am'ty fireneny ty nisy tenin'ny Paul Kagame tamin'ny fankalazana indrindrandrindra nio génocide io isataona moa zareo manao fankalazana nafinaritra misy ny tenin'ny Paul Kagame tamina commémoration ndray mandeha zay amin'ny teny frantsay no nanaovany azy dia nandikana azy plutôt de hoe ceux parmi nous qui ont perpétré le génocide ou y ont assisté passivement sont aussi des nôtres. Phrase malaza be ny Paul Kagame averiko ceux parmi nous qui ont perpétré le génocide ou y ont assisté passivement sont aussi des nôtres. Zany hoe ireo zay navita abibina zany hoe tsy misy fanalefahana mihitsy ny zavatra natao ary navita namono traitany razanaminy ozy izy na koa ireo zay nijery fotsiny de mitovy amin'ny mpamon'olona ihany satria tsy nanao ninina fa namela ny génocide hitranga dia isan'ny olotsika grave be nefa sahiny Kagame miteny an'izany zany hoe tia nytenena ce sont aussi des Rwandais mazava be zany izay aloha ny base de tateorina am'izay a nisy le descendant ny reo olona reo ny fanambady incroyable mais vrai fa niseho zany tateorina jereo Rwanda am'izao fotoana zao hitanareo ny akanjon'ny maillot de foot ny PSG 2 championnats de Ligue des Champions visite Rwanda lasa label zany Rwanda zany imaginenareo nge hoe ay zany lalana ny lasa label ainareo zany label zany lasa référence satria nahoana satria firenena nandalo an'izay atao hoe réconciliation natsika zany tsy mbola tonga am'izany soran'Andriamanitra fa apaisement no angatahana amitsika ny slogan ny Rwanda tao anatin'io réconciliation de unité et réconciliation ary ty no zavatra niombonan'izy rehetra avy eo rehefa niavana ny Rwandais hoe samy ny resy lahatra na ny andanina ny ankilany zay le hoe zay le restauration zany dia tsy hoe milamitsika zao fa aoka tsika samy hanao bizobizo dia famela heloka dia samy vita non tsy zay misy le izy fa samy resy lahatra izy roa tota ny andany sy ny ankilany zany fa manipuler zareo izy rehetra ary raha mbola mitoy ny fifanjinjany zareo dia mandresy ireo manipulateur ny andany sy ny ankilany reo donc ndao raisina ny avenir atsika ao izy raisina tanana io nanapa-kevitra
taorianan'izay Paul Kagame sy namany décision politique tsy idirako fa concrétiseny azy. Inona tiako atongavana loatrany hoe mihodina be aho, ny tiako atongavana dia zao hoe ny zavatra nisy teto amin'ny firenena koa zay nilalovantsika tsy azo adonoina, marina zany. Ny raha latsaka tsy azo atao raraka tany, marina zany. Ary tsy azo atao mihitsy ny manao ny impunité, tsy azo atao zany. Fa izao ahoana ny androfona ao anatin'io apaisement zay resahana io dia tsy resaka fotsiny hoe andao retsika hiavane de iaraka hivavaka ry amin'ny eglizy katolika ry ananina na hivavaka ny fefoka emy ry Antsahamanitra sy ry amin'ny Coliseum dia fitiavana ranovelona tsy zany. Fa mila programme avec calendrier précis hoe inona no atonga ny apaisement io azo tsapaitanana. Io zany aminay dia noroso amin'ny atao processus d'apaisement. Le processus de zao reto ny étape mila fantarina ao anatin'le processus. Mila mireconnaître aloha izay nanao tsy mety. Ça c'est indéniable. Sinon on ferme les yeux, c'est fini, tout comme ça on considérait. Non, non, non. Reconnaissance. Ensuite, les reconnaissances, mitaky hoe mila établir la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Io vérité io sarotra nitady an'izy io. Donc pour établir une vérité, il faut une justice. Tena izy. Tanareo fa zavatra lalipaka be zany. Fa tsy hoe zaho raha mana tompontsoa Jean-Luc sy fandraonany aby dia zao ny vérité hitanay tamin'ny 25 septembre izy taloha iny nisy nataon'olo an'izao tany dia noho zany ry zany meloka. Vérité. Mila miétablina vérité tsy mba hisiny reconnaissance ny crime dia tsy maintsy mila établisena ny vérité. Ary ny objectif ao anatin'izay étape fahatelo dia mila apetraka amin'ny toerany ny place ny victime. Fa tsy hoe dia mahereza dia omena valopy dia mamangy any fotsiny manam-pahefana, fa misy considération des victimes. Manaraka zay tsika vao miditra amin'ny atao hoe aiza ny part de responsabilité ny tsirairay ao anatin'ilay tantara. Io tout le monde est concerné. Tsisy hoe ry ihany coupable ry, tout le monde. Mila lehibe am'izay tsika, mila mitombo, mila mature politiquement parlant, fa tsy mandeha amin'ny émotionnel. Zay tsika vo afaka manao réparation les sociétés. Afahantsika mireformer ny institution rehetrarehetra. Isika maika hoe fanavozana, soloana fotsiny ny président HCC, soloana ny député, soloana ny maire, soloana ny PDS. Tsy zany io Tsy maintsy miétablir ny vérité tsika dia mametraka amin'ny toeran'ny victime dia mireconnaître ny responsabilité ny tsirairay dia mandeha ny réparation dia réformer l'institution. Mba tsy hiverenany zany intsony. Izay vo afaka micréer tsika atmosphère d'apaisement. Io tsy milatsaka ho azy avy any an-danitra io ry ambako malala isany pasteur amin'ny teny eto. Tsy hoe vitany vavaka eny Antsonjobe dia milatsaka avy any an-danitra lay paix sociale. Il faut se donner les moyens pour avoir une atmosphère d'apaisement. Ary moyen zany dia tena resaka calendrier politique, dans le sens hoe inona daholo ny étape de processus d'apaisement. Zay angamba vao mety ho tonga any amin'ny pardon any aorianany. Fa tsy hoe hanao filongoa sika hifanoroka aby sika menakavy sambo zanak'Andriamanitra sika, sambo malagasy sika, aoka hifankatia sika. Ataonao mbola maratra. No,
soyons réalistes et soyons pragmatiques. Donc, les apaisements concrètement, zany dia ho anay zany de programme izy io programme mila apetraka anareo acteur politique todika aminareo rehetra ny acteur politique eto no ahitana ny vrai utilité anareo tena ilaina ve ny mbola fisianareo mpanao politika ao Madagasikara sa tsy ilaina inona ny proposition anareo miantso anareo politicien zany zay fanorenana miaba zay taritiko inona ny projet de processus d'apaisement proposé anareo concrètement am'ireo étape reo inona projet programme ia concret miaraka amina mesure d'accompagnement mazava tsara avec deadline date mba ahafahantsika manorana firenena vaovao zay le mafanorenana vaovao mba ahafahantsika miaba avy eo ny tantarany firenena revako tsy mijanona amin'ny amina daty anankiray non asa idina ao anatina daty ny tantarany firenena le ozatsika hoe ny lasa tsy mba fanadino marina zany fa ny lasa tompoko de mbola mitoy ny tantara ary ity ny zavatra anankiray navarina tamin'io toedrara pirenetsika iny rehefa nandinika ny tena satria tena nandinika an'izy io rehefa mipoka liky 25 septembre de ohatra ny boîte de Pandore zany boîte de Pandore zany kitianao ny anankiray dia nisy zavatra nipotra nisy zavatra zany hoe nisy zavatra tsy napozina hafa nipotra ianao zany netra andaotsika hitolona hanao an'ity jiro sy rano no mifanarahana teny amin'ny 13 mai no c'était la boîte de Pandore on sait pertinemment samy nalaladotsika fa tsy jiro sy rano mihitsy nidinatsika teny amin'ny 13 mai aloatsika tsy hifamada fandainge satria efa hatram'izay tsika no nijaly tamin'ny jiro sy rano efa hatram'izay tsika nijaly tamin'ny connexion fa ino no boîte de Pandore nampiasaitsika mba ahafahantsika nanokatra hoe misy zavatra ao anatin'io boîte io donc zany le date du 25 septembre nampipotra zavatra be de be izay tsy napozintsika mianakavy eo indrindra zany mbola toko hoe za moa anisany am'teny hoe andao faritana aloha le terme hoe tolona zay tena tolona ao za sasany mba farita hoe atao hoe tolona nanay mitolona de nanalany andro rajoelona tena zay ve sa rehefa mandeha le fotoana de hoe zay ve zany matimaty fatany mba nitolona nefa tsy nazo seza finalement zany le tolona égale mba metoeran'zay sa inona marina le tolona tolona ho amina fanavaozana firenena vaovao ve sa tolona relatif be le tolona fa on peut mettre tout ce qu'on veut ao anatin'ny kitapiny tolona io kofroko ao daholo zany fa avela koa ny amin'ino fa rehefa nandeha le entre guillemets le tolona zay tsy fantatra inona le izy de nipotra tety amitsika daholo tabajotra ny televizion ny feon'ny fiarahamonina ny zavatra rehetra izay ao anatin'ny sain'ireo mpitolona rehetra akoatry ny teo amin'ny régime tam'reto mpitolona reto koa misy zavatra caché tao fa ny raha koa fa natao anatin'le tolona de nipotra le izy zao de samy desu ny maro kivy za tsy mahavita tsony paster mandefa SMS atyny sasany inona ny mbola aminonao tena amin'io paster kivy zao de za moa mampahery an'le olona hoe ka ianareo ane ho any naif boîte de Pandore ane le 25 septembre mais tout le monde avait des secrets tout le monde avait une intention derrière la tête fa zay le hoe il faut prêcher le faux pour savoir le vrai nipotra am'izay le vrai tao anatin'ny tsirairay de samy miaranahitanyireny tsika ny télévision de nanonofo ny sasany va sortir de la crise mais non tsy maintsy mbola mandeha am'le étape ny teneniko rehetrarehetra teo fa io constat no eo
en tourne en rond zao miodikodiny tsika dia on se fait du mal mutuellement eto fanao baolina kamely eto dia aveo misy révélation mipotra dia mivoaka tapoka ny skelety efa napirimina tany anaty tiroara efa 20 taona misy azany hoe ny teny gasy teny zao hoe nisy tsy zao dolara fotsiny fa efa nisy tany nefa zany nanina tsy nivoaka teo aloha toutes les vieilles squelettes sortent dia misy koa nany amin'ny ankilany koa misy casserole sy misy skelety hafa koa mipotra zany hoe cacophonie totale zay lazaiko to aminareo hoe boîte de Pandore le 25 septembre noho izany tsy hitatsony zany ny asiana ny tongotra mialatsiny afa mety ratsy be ty sary ampiasaiko ty fa ho zay no ampiasaiko ohatra ny olona anankiray poritra te andeha ho any amin'ny mialatsiny any amin'ny toilette dia poritra be dia mizakazaka makany hoe aizany toilette ramose ao ambadika ao tonga ao tsy hitako tsony nanitsahano am'le toerana fa feno eny amin'ny sisiny satria samy marary kibidôly fona tompoko dia tsy hita hoe aizany anasiana ny tongotra hoety hoe zany zava misy ao Madagasikara ao firifiry ny olona miresaka aminay tsy fantatra hoe ty olona ty zao iza miresaka aminay sao de pro rajony ty sao de pro rajao ty sao de pro ravalomany dia pro ravalomany nefa totra makary amin'ny citeny pro citeny nefa totra makary amin'ny PRRM pro PRRM nefa totra ny makary amin'ny Fanirisoa pro Fanirisoa nefa totra on sait plus qui est qui satria mivoaka daoly amin'izay le boîte de Pandore feno maloto ny tanàna tsy hitatsony nitsahanao hoe anitsakaizanao mialatsiny fa l'image est trop forte mais il faut dire les choses donc tsy solution afa-tsy hoe mila razena indray mandeha inona ny razenan'io maloto io apaisement io ny atsoko anareo politicien zany raha mbola tianareo no ajaina vrai politicien nareo tsy maintsy se concerter ianareo satria ianareo ihany napiditra na tonga an'izao maloto zao mialatsiny c'est vous qui avez mis le pays en désordre c'est à vous de le mettre en ordre débrouillez-vous alamino ny zavatra nakorotanareo ary alamino araka ny tokony ho izy aoka discussion franche no zavatra misy fa tsy manière unilatérale donc zay le olona concerné mivantana le bloc teo aloha sy ny ankehitriny reo anisan'ny concerné si zay misy mpanisy siry anelanelanany eny ampirimo ny ambom-ponareo fa le pays est ingouvernable amin'izao fotoana zao ka ho anay fanorena miambo dia faranako amin'ity fa tsy ho lava loatra aho alohany anaovana projet hoe misy tetikasa zao ary misy tetikasa zao aty le projet d'avenir tsara ireny fa alohany anaovanao programme d'investissement de projet de développement tout ce que tu veux ho anay aloha lalana tsy maintsy lalovana ny apaisement sinon dia rano atondraka kanakana reny vita rapiso dia poteny anankiray indray satria hoe ianona nanao an'io zay ny le toetsaina ao amintsika ranona nanao andray poteo ranga dia soloa ia zany toetsaitsika gasy zany dia amaranako azy dia anecdote anankiray tao amin'ilay fitandremana zay nisy ahy tamin'izany fotoana zany no ataoko sary amarana anazy mba ho tadidinareo le izy hoe rehefa manoloana situation sarotra anankiray tsika inona no atao dia nisy ka anankiray ty ingénieur anankiray zay tamin'ny androny ravalimanana izy andeha hanao adduction d'eau tsara le projet tam'izany le hoe 3P public partenaire privé de tamy avy any izy avy any miaraka amin'ny diplôme be ny ingénieur sy ny sisa sy ny vola be de maika be fa mila atao zao ty zao 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 de zao hoe
tsy manomboka ny ho asy io ianao monsieur l'ingénieur a fa manaraka an'ilay zava-misy eto aloha non za tsy manam-potoana an'izany maika be ty ny teninga député ty ny teninga ministre bon rehefa tsy mety ho ianao de ataovinao rery any a fa za tsy anaraka aminao na de hoe iaraha-miasa ny fiangonana azy atsolany zany tsy mila anao a paster fa ianao koa retsy ianao neo zay miatrika amin'ny financement fa zahay reto ny vy reto ny ciment reto ny vata ok mahavitaso anao roa lasy ndiarainy nanamboatra n'ilay fitrandrahana rano fa adduction d'eau de nametraka leseny ben-drano de aveo de nametraka ny tuyau de falifaly ire hoe mandeha hoe tena vetivety zany atao am'le délai ny zay ndraiky hoe tsy le projet d'investissement aloha zava-dehibe fa ilay projet d'apaisement vitany ray andro lay tuyau lay pompe rehetrarehetra tena hoe mijatsika aveo za fiteny tanora ny ray andro fotsiny de maty le pompe fa ina ny antony notapahany tamin'ny notapahany olo atao tanàna nitomboan'ny olo atao amin'ny angady tao tanàna ny tuyau tezitra be le ingénieur tonga atao amiko sauvage ny olona ty aminareo paster tsy mahalala ny soa atao azy eo indrindritsika zao tsy mahalala ny soa atao azy fa zavatra mba natao ampandrosoana an'le tanàna mba azahoany rano tomboany ray le tsisy sainy reo moramora ho any vavanao raha misay tsy adala reo olona reo rano hiditra ny vavany sy hanasa azy hoa io de ho ariny ve fa message ho ampitain'ny olo aminao io misy zavatra dinganinao tao ino zany inona ho any olana ka le rangatarios izy le atao am'le tany le ranga zany poiran'le rano dia nangataka le ranga hoe mba asivo rano kely makato amin'ny tany ketsaka koa nefa tsy tao anatin'le plan initial sy mba makeo am'le fisotronomboko kely fotsiny de tsy neken'le ranga zay ve hoany no nangatany aminao de tsy nataonao ka tsy ao anatin'ny plan zany ka eo am'izay le resaky zay ve hoany de vonjeo ao izy fa zaho tsy maintsy manao compte rendu amin'ny député sy ny ministre en mes conditions eny ary izy lasa zany verina nakany am'le ray aman-dreny be ho zao hoe eto am'ty tanàny ty a mifanao ny gasy hoa misy olona anakiray tompony teny amin'ny tanàna rehetra ao anatin'ny toetsaina malagasy na ianao chef de quartier na ianao maire na ianao député tsy hainao ny tompony teny misy olona tompony teny ao io le ataotsika hoe leader informel io aloha mila fatarinao izy ny tompony teny fa rehefa io tompony teny io no makatohan'lay projet mandeha daholo io de le raha angany dinganinao no tompony teny teto am'ty tanàny ty angao izy eno ka mila maka ny confiance niretsika verina tany zahay mangina ianao fa tsy mahazo miteny mipetraka tamin'ny tsy teo zay de koa dadapasa ina vaovao de naroso ny vomanga de nyresaka teo de kakakaka me teo de ariva ny andro de gaga le ingénieur hoe ary to tsy nyresahanao mihitsy le rano za fa nytena taminao hoe laisse moi faire zay ary dada to afa andeha ody zay fa ariva ny andro fa apitsokoa amin'ny ona eny ary dadapasy lasa nandeha tena andalana ny famaly zay mianaka hoe fa maninona ianao izy a no manino filazany azy fa maninona ianao izy no tsy niteny tamiko io tsy niteny tam'le olona mihitsy hoe le momban'le rano fa navelanao am'izao le izy velao am'izao verina zay ny apitson'iny rehefa verina zay ny apitson'iny a de zay vao nanomboka ny resaka de ozy izy le ranga zany dadapaso izy tsy hoe kory adaly za mba nangataka tam'le ranga io hoe mba asivo de za tonga de naka réponse hoe fa ho ataony hoa io fa aza matahotra de vandravandra be le ingénieur hoe tsy mifanarahantsika zany ho ataony hoa io fa aza matahotra dadato fa raha zay fotsiny ao tsisy dikany zany mampiditra rano amin'ny tany ketsanao zany sy rano eo amin'ny fisotronombonao anjarako no mandresy lahatra ny ingénieur io tonga ny an-trano izy ao amiko mivadana tany an-trano zay mifamatsaka hoe teny tamin'le ingénieur onga ingénieur ianao aneo olona nianatra vous n'êtes pas un idiot asehoany ma ingénieur anao débrouillez-vous amboaro devis io de ianao ve hoa de tsy maintsy mandeha am'le plan initial raha ohatra ka zay natanteraka an'le mission ianao ne hoe ho évalue ny vita sa tsy vita de naveriny ray zany izy de vita le izy mandeha le rano ohatra am'izao tiako atongava raha de zay hoe ninina zavatra ho ataotsika eto am'ty fireneny ty raha mbola tsy mipetraky io apaisement io tsisy zavatra anjara eto tsisy zavatra anjara eto connaissant les malagasy eto resaka anthropologie ny resahako
ny fahafantarako ny toetsainy fiarahamonina mihitsy lalipaka lefery. Donc za zany nya concrètement marina ko azy de miantso ny mpamao politika hoe tsy maintsy miroso am'izay apaisement zay nareo politicien, saingy ny apaisement ce n'est pas de l'oubli fa c'est une restauration. Mandeha araky ny teneniko rehetrarehetra teo nisy tsy amerina ntsony any lay zavatra be dehibe zay nytenaniko teo, calendrier sy fandaminana izay tsy ahatonga atsika coincé any amin'ny lasa fa ho tonga ary amin'ny objectif final. Ho anareo tandrify an'izany a, mino aho fa olona manatsaina sy manam-pahendreny nareo, na de hoe any aza lay intérêt kely ama-olombelona misy zany tsy lavina, fa ataoko angambany fa samy olona mba nosoran'ireny menaka aby ary olona mba misy jery. Akasitraka doboko lahy, akasitraka doboko vavy. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.